ny zavatra tsikaritra namanambola tiana dia ny farany aloha zany ny fananana tompondaka ny knaps sport kanefany raha ny hita tamin'ity fidina tompondaka ny Madagasikara dingana voalohany sy dingana faharoa ty dia azo lazaina hoe nanana ny herintsika betsaka tokony nahazona izay anaram-boninahitra izay ny Michel nanana lalao roa izay tokony hoe aty sahala dia na voaositra tompondaka na nandresy ny FCE avy any Toamasina dia tompondaka kanefa dia votsitra teo amin'zareo amin'tika ve zany tsy hain'ny Michel ve zany lalao eto Mahamasina nefa tany Mahajanga izy ireo izay azo lazaina hoe efa nanana isa sivy. Ia, izay tokoa ny tsimbadika samihafa tanteraka mihitsy aloha zany nonao ny zava-nitranga nandritra ny lalao miverina ireo lalao telo voalohany nandroso aloha sy nisy lalao telo miverina ity azo lazaina ihany koa angambany fa hoe nisy ihany ny traikefan'ny knaps sport atao anatin'izay fifanana izay ny knaps sport izay tsy dia heno loatra raha ny ohatran'ny ekipan'ny AS Michel sy ny Tana formation izay matetika heno zany ary ny andrandra fatratra nyity tompondaka am-pirenena ity knaps sport taty aoriana ohatrany somary nangingina nefa ny asa mangina nga lazaina azo ilazaina azy ireny ny vokatra niakatra tsikelikely izy ireo dia rasy fanombohana tany Mahajanga tamin'ny lalao mandroso ary dia mentrim-pidirana moa izany ny knaps sport izay tompondaka fandroana indray nandrobaka izay tompondaka ny Madagasikara izay. Ny azo ambara ihany koa dia hita miverina ary nity mijery izay baolina kitra izay ny mpijery Mahamasina raha ny hita tao anatin'ity dingana faharoa tamin'ny fiadina ny tompondaka ny Madagasikara ity. Ia, antenaina fa dia ito izay indrindra fa dia hiverina hiatrika lalao continental lalao afrikana indray zany ny ekipa malagasy amin'iny taona iny aorianany fahafantarana izay ekipa ho tompony amboara amin'ny alahady avy zao moa tanterana izay famaranana ny Telma Coupe de Madagasikara izay fionany eo amin'ny AS Adema sy ny AS Michel ihany. Mbola ao anatin'izay baolina kitra izay ihany ny aloha ny fananana androany ty mbola tiana nisy ny fifananana ho an'ireo latsaky ny folo taona izany izay nikatroan'ny Jetmada sy ny Netfoot tamin'izany lalao famaranana ho an'ny latsaky ny folo taona izany voaositra ho tompondaka ny Ligue Nalamanga izany ny ekipa ny Jetmada rehefa nandresy ny ekipa ny Netfoot tamin'isa rainy ohatra. Omaly kosa indray dia ny famarana ho an'ny sokajy Ligue 2 teo ihany koa ny fiadinan'ny amboaran'ny Ligue Nalamanga ny Coupe de la Ligue zany anoho ny tanterana teny amin'ny kianjana Larbique ny ekipan'ny Kosfa anoho nandrobaka ny amboary. Lalao famarana telo be zao amin'ny fiadinan'ny tompondaka ny Nalamanga no tanterana tetsy amin'ny kianjana Larbi omaly. Ireto lalao ireto izay tokony natao efa ela saingy vaterina hevitra noho ny fanindrininy tamin'ny fifanana nasionaly. Teo amin'ny fiadinan'ny amboara ary na ny Coupe de la Ligue de Nalamanga dia nomontsan'ny ekipan'ny Kosfa ireto miakanjo mavo ireto tamin'isa 4-0 ny ekipan'ny FC Soleil. Noporofony miaramila tamin'ity feonana ity ny elanelana misy eo amin'ny ekipan'ny Sokajy divisiona voalohany sy ny avy eo amin'ny Sokajy Ligue 2. Na izany azy dia azo lazaina ho mentrim-pidarana ny ekipan'ny FC Soleil raha niezaka nataony aloha natongavany tamin'izao famarana izao. Anisan'ny vokatra ny songadina indrindra tamin'ireo vita ny fininany lia ny ekipan'ny Tana formation nandritra ny dinga ny ampahefadalany. Ny alohan'izay dia nahavita ny valifatiny tamin'ny famaranana ny fiadinan'ny tompondaka nasionaly ny ekipan'ny Mifa ho an'ny Sokajy vehivavy resin'izy ireo tamin'isa roa ohatra ihany koa ny ekipan'ny Asot izay tompondaka ny Madagasikara tamin'ity tompolarovana ity. Ary farany dia resy ny ekipan'ny Mama FC tamin'isa 3-0 ny ekipan'ny Presco IFC teo amin'ny famarana ho an'ny Sokajy Ligue 2. Ty lalao telo androany ty zany no lalao famaranana tanteraka ny toam-pilalovana 2024 eto amin'ny Nalamanga. Eo ny finalin'ny Coupe de la Ligue izay fanandrinan'ny Kosfa zany Ligue 1 sy ny FC Soleil zany atao anatin'ny Ligue 2. Izay reo zany efa mifaninana nandritran'ny saison ray manontolo tamin'ireo Ligue 1 sy ny Ligue 2 rehetrarehetra ary nisy ihany koa ny vétéran zany hoe Coupe Open nanaovana anazy izay Coupe de la Ligue izay voalohany nisy izy tamin'ity taona ity. Dia io mandeha io moa ny lalao famaranana
teo ihany koa ny famaranana teo amin'ny championnat-ny vehivavy zany zay tsy vita moa le izy talohan'ny nanaovana championnat national satria roso olo tena dia androany no nanaovana lalao famaranana moa iny ny voany mifa ho mpandresy raha dia asoty no champion de Madagascar zany tamin'ity dia resiny mifa indray izy teto tamin'ny championnat Analamanga zany dia ny amarana azy eo ny zay tompon-daka amin'ny Ligue 2 zany zany hoe ireo ekipa roa ifaninana rehefa avy eo efa tafakatra ihany koa ny amin'ny Ligue 1 zany hoe ny Prescois ny FC Mama zany no anampy an'le ekipa valo tavela ao anatin'ny Ligue 1 dia tapitra tanteraka ny fifaninanana zany eo nivon'ny Ligue Analamanga tamin'ity taopilalova ity faninana amin'ny ankapobeny izao hitantsika izao teo amin'ny Coupe de la Ligue ngamba misy fanamariana kely satria zao ekipa tany amin'ny Ligue 2 ny FC Soleil nanitsana Ligue 1 maromaro izy dia zay vao tonga tamin'ny lalao famaranana ao anatin'ny heriny ohatra ny tana formation fa resin'ny FC Soleil ny Kosfa kotoraka zany ireo ekipa goavana zany dia resin'ireo ekipa anankiroa ireo matoa izy tafakatra tamin'ny dingana ohatran'io dia zay zavatra zay anisan'ny hoe naomby ihany zany nandritra nyity taopilalova ity fa tsy nandeha tamin'ny resaka lozika hoe tsy maintsy ny ekipa goavana foana no mahazo rehefa resaka coupe ohatran'izao zany zay ny anankiray faharoa teo amin'ny vehivavy dia vao marika zany fa ny ekipa roa mbola matanjaka aloha eto Tananamanga amin'izao dia ny mifasy ny asoty ary ny anankiray farany dia ny hoe ny ekipa tafakatra amin'ny Ligue 1 tsy hoe nitsiniavina akory ny tany aoriana fa izay ny eritreritra ihany lozika ihany satria samy société anankiroa ireo nanohanan'ireo ekipa anankiroa indray Mama FC zay tohanan'ny société Mamamo amin'ny ankapobeny indray ny Prescoia société lehibe koa ny Prescoia ary zay no hanetanana an'ireo orinasa goavana eto Analamanga eto tanana Madagasikara mihitsy fa io fanohanana orinasa io no ahafahan'ny baolina kitra mandroso ary ahafahan'ny club anankiray tafakatra amin'ny toerana takan'izay tsy ame ohatra hoe ny Knaps Sport zay ny Knaps mihitsy manohana azy io moa ny SSM zao ny fitambarana orinasa anakefatra no manohana anazy ny Cozelec ny Genelec sy ny karazany dia hitantsika fa mandeha ho azy foana ny vokatra ao aorianan'izay ka zay ny mbola amerenako fanentanana ny orinasa rehetra orinasa vaventy rehetrarehetra afaka ahafahan'ny baolina kitra mandroso zany fa tsy mandringa raha taditsika tamin'ny andron'ny BFSBD toanana banky ny ekipa anankiray nahandroso be baolina kitra zay zany anisan'ny vahaolana ray hitana Analamanga tao anatin'izay fitantanana izay hoe mila miditra tsehatra ny orinasa amin'ny fitantanana ny club eto Analamanga. Dia ireny famarana telo ireny ihany koa araka izany no nentin'ny Ligue Analamanga hanamarana ny fifaninanana tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ity taopilalovana 7-20 ity.